Ny Inspalma eto Toamasina dia miarahaba antsika mpianatra rehetra zay tafita tao anatin'iny fanadinana baccalauréat 2022 iny. Eto ihany koa zay dia miarahaba ireo ray aman-dreny na tafita ny zanakitsika tao anatin'izay fanadinana baccalauréat 2022 izay. Ary mankahery ihany koa izahay ato amin'ny Inspalma ireo zay tsy tafita ary tsy afaka ary mampirisika atsika mbola anoy ihany ary amerina indray amin'ny taona ho avy izany. Ho an'ny afaka kosa dia amporisihana mba anoy ny fianarana satria tsy baka ny tanjona fa mbola misy parcours be da be ahafahanao manoy ny fianaranao ary mifakana zany hoe spécialité idirana misehatra ny asa izany. Izahay moa dia ato amin'ny Inspalma manofana sage-femme sy infirmier na infirmière généraliste zay telo taona ny faretana zany fiofanana zany ary mahazo ny diplôme licence professionnelle bac plus 3 rehefa tafavoaka avy ato amin'ny Inspalma izany. Ny Inspalma dia etsy ambadiky ny hôpitaly Manarapenitra no misy an'izay ifitoeram-piofanana Inspalma izay. Ny tombony ho an'izay misoratra anarana mialoha raha voavantany voazonao ny bakanao ka anatona anay ianao ka isoratra anarana na mbola tsy azo aza le baoritra iny tsy maninona fa rehefa fantatra hoe afaka fotsiny ianao dia efa afaka manatona sady etsy amin'ny Inspalma ambadiky ny hôpitaly Manarapenitra mora feno izany. Izany hoe zay tonga voalohany misoratra anarana am'izao tenenantsika zao 50 tonga voalohany dia mahazo fihenam-bidy 50 isan-jato zao ho an'ny droit d'inscription, zany hoe atsasaky ny droit d'inscription ihany no alohanao zany raha tonga ty aminay ianao am'izao fotoana izao, zay anasana ianao mba hiazakazaka ho tonga mialoha mba azahoanao ny atsasa-bidy amin'ny droit d'inscription izay. Ny stage moa ato amin'ny Inspalma dia manara-po ary ny site de stage rehetra dia ahafahanao manatanteraka an'izany stage rehetrarehetra izany ary manana centre de stage maro izahay ahafahana velatra amin'izany sehatra professionnel mba hahatonga anao tena ho professionnel izay. Ny Inspalma ihany koa dia manana ny mampiavaka azy dia ny fananana an'le informatique gratuit ho an'ny mpiofana ary connexion na internet gratuit, zany hoe manao connexion maimaimpona ny mpianatra rehetra zay miofana sage-femme sy infirmier ato amin'ny Inspalma Toamasina eo ambadiky ny hôpitaly Manarapenitra izany. Dia izay no mahakasika ny Inspalma ka dia atsona isika rehetrarehetra, isika mpianatra rehetrarehetra zay tafita tao anatin'ny baccalauréat na série A ianao na D ianao na C ianao na S na L na OZ dia afaka manao ny tota-taratasinao ny dossier-nao dia afaka manantona eny amin'ny Inspalma izany. Ny mpampianatra dia efa zatra raha efa professionnel daholo misy ny professeur, misy ny docteur spécialiste, misy an'ireo docteur généraliste, misy an'ireo cadre paramédical ihany koa ao anatin'izany ihany koa dia ny mpanabe sy ny mpampianatra dia efa zatra raha avokoa izany rehetra izany. Koa miantso anao zay ho tonga etsy amin'ny Inspalma Toamasina ambadiky ny hôpitaly Manarapenitra.